Efa ela be tsy nanao direct teto fa mba manao direct kely indray aloha. Mbola saturé tamin'ny resaka fizarana sy ny sisa teo koa moa zany. Fa misy zavatra zany somary manahirana ny saiko. Hitanareo mipetraka amin'ny position amin'izao zany tena tsy hitanao hoe aiza ny nasivana ny tenanao satria etsy andaniny ny fanavaozana tena be dia be ny zavatra afaka kritikena anazy. Misy zavatra be dia be afaka kritikena anazy. Etsy ankilany izahay hoe isika hoe Gen Z atahorako ho ampiasain'ny olona satria izao teneniko anareo retracentsika kely le tolona farany teo alohan'ny andinihantsika hoe andao itolona. Le tamin'ny tolona farany teo raha ohatra tsika Gen Z mieritreritra hoe isika rery no nahatonga n'iny tolona iny tafavoaka dia misy linina be dia be voasodintsika ao anatin'ilay izy. Satria izao iny tolona iny improvisation daholo ny zavatra nitranga tamin'ny tena hoe improvisation sur improvisation sur improvisation ny any entrant samy Gen Z ary misy tsy mifankahazo ohatra hoe miteny ny anankiray hoe andao hidina ary amin'ny anina dia ny anankiray mila miteny hoe anao aleo tsy makantsika fa zao dia zany hoe satria izy improvisation. Ny zavatra nisy tamin'ireny fotoana ireny zao ilay tsy afaka teneniko satria efa vita moa ilay tolona. Nisy mpitaritarika tao amin'ny Gen Z nisy zao nanana groupe tany amin'ny Signal izay dia anisan'ny tao anatiny tao zany miresaka amin'izareo. Ny olana nisy tao ohatra hoe ankoatran'ilay hoe natao anonyme ilay izy zany satria ho fiarovana an'ilay olona dia normal tsara. Dia ny olana rehefa vita ilay tolona dia aty aoriana zany tsy tena fantatra hoe iza ilay tena initiateur-izy tao Herzomo no niseho tare iny fa nisy anaky 7 angamba zareo tao mpitarika tao amin'izay. Hitanareo zao ny olana teneniko anareo hoe nampiasain'olona satria tsika zany eritreritra hoe tolonantsika io dia tsika no nahatonga izy nandresy. Ohatra hoe tao anatin'io tolona io zao rehefa raikitra ny fotoana hoe ahoana ary andao ary propose olona hoe iza ilay proposena zany ilay atao ohatra atao hoe prime ministre. Dia ohatra misy anarana zany hitan'ny zareo hoe tia ny proposena dia nefa io anarana io aika olona efa voatravahe tany amin'ny couloir tany amin'ny toerana hafa tany fa izahay ny eritreritra hoe manana contrôle à 100% an'ilay zavatra. Izany hoe ilay izy zany ny hitako tamin'ireny zany eo ilay Gen Z isika izay nitolona fa nisy schéma efa be dia be nitranga tany ambadika tany dia nararotina zany iny ny sautiana nararotina zany iny tolona iny. Fa nisy schéma efa nitranga be dia be tany mety efa nisy coup d'état tany anatiny tany efa niainga dia efa nisy hoe ity misy schéma A raha tsy tanteraka ity dia ity schéma B ity ny atao raha tsy mety ny plan B dia misy plan C raha misy indray nefa plan anankiray hoe ito satria manko ny avantage tamin'ireny fotoana ireny ilay maha Gen Z ilay izy dia international ny hetsika daholo. Dia raha hita hoe tamin'ireny fotoana ireny nisy zavatra efa nikononkonona tany ambadika tany fa nararotina fotsiny iny fotoana iny. Bon, ny tolona moa zany plus ou moins ohatran'ny hoe nandresy satria ilay zavatra nangatantsika ilay hoe rehefa tsy miverina ny jiro dia miala rajoelina, rehefa tsy miverina zao dia tsy mbola hoe mandresy ny tolona fa ilay zavatra nitakina tamin'iny fotoana iny zany aloha rehefa jerena ivelany ohatran'ny hoe tafavoaka ilay izy. Dia faly moa zany tsika tamin'ireny dia mbola tsy tonga saintsika fa zao zany vao miembotra kely mandinika hoe ny zavatra be dia be efa nitranga tany ambadika tany. Nisy efa plan be dia be nitranga tany ambadika tany hoe raha misy ka ohatran'izao dia eto tsika miditra. Dia ny olana zany zao hoe andao tsika hitolona indray ary andao hitolona satria misy zavatra tsy mety mbola misy jiro maty mbola misy zavatra be dia be mbola tsy voavaly nisy fitakiana mbola tsy voavaly andao hitolona fa mifantaniko hoe raha hitolontsika dia miavantage aniza indray ilay izy avy eo iza no miandry any ambadika any satria mety hoe tsy fanavaozana contre rajoelina fotsiny indray izy fa mety hoe misy hery hafa anankiray. Dia ahoana zany zao hitolona supposons zany hoe andao tsika hitolona zao ok raikitra fa hitolona tsika dia tery fa miala zany izay tokony hiala rehetrarehetra dia iza indray ny olona alefantsika manana olona indray ve zany tsika sa ahoana sa ho taingaina ny kapisaty indray ilay izy satria tsika teo ny tolona dia tany amin'ny farantsika ny antso hoe
miantso ny tafika hiaraka aminay miantso ny tafika hiaraka aminay dia ny tafika mety efa ela ny andran'izay fotoana izay fa ny andro hoe aiza ho aiza le occasion hidirana supposition zay hoe aiza ho aiza ny occasion hidirana dia ty ary moa zany hoe fa niantso ary moa ny tanora dia andao hiditra dia vao niditra amin'izay zareo tsy nanana contrôle tsony tsisy contrôle tsony fa dia tena izay tiany zareo natao dia lasa mipitrapitra mijery dia omena sete kely makatsy omena anana kely makatsy omena anana kely makatsy dia ahoana zany zao mitohy any raha hoe hitolona zany zao tsika dia inona ny aza zao za zany zao mahatonga nahako mbola tena hoe mijery tena teneniko fa za io tena mijery etsy amin'ny andany sy ny ankilany hoe inona zany zao ny plan manaraka mitentsika hoe andao anova rafitra iza le anao an'le iza le olona toteny anao le ohatra hoe supposentsika hoe io zany misy trano be efa mitsangana fa diso ny plan io trano io hatramin'ny voalohany dia mila harodana io trano io dia mila hatsangana hatramin'ny voalohany iza ny anao an'izay iza zany ny olona amin'izao afaka mitenitsika hoe ity olona ity afaka mitondra le fanovana rafitra dia ohatra ny ahoana le manova rafitra satria matetika tsika zao miteny le toe-tsaina gasy mihitsy no vo dia ohatra ny ahoana le manova toe-tsaina gasy dia ohatra ny ahoana le manova rafitra zay mahatonga na amin'izao lasa hitanao samy mitandrina be amin'ny zavatra tena hoe miezaka be zany hoe tsy mijery ny atsy fa mijery mijanona le ohatra hoe mijery amin'ny ilany sy ny ilany dia andofa hanova rafitra tsika ok d'accord efa samy d'accord amin'izany ange-tsika efa samy resy lahatra amin'izany hoe na hovaina daholo ary ny olona tant que le rafitra mbola eo dia ny olona fotsiny miova fa iza zany nanova le rafitra dia ahoana le manova rafitra dia rehefa miova koa manko ny rafitra dia misy olona be dia be teo amin'le rafitra amin'izao io ho voakasika ny fidiram-bolany dia ho vonona zany hoe le olona hitondra le fanovana rafitra zany mila sady toteny mila hoe ekeny rehetrarehetra no mila mahafantatra hoe ny force ny ve fasan'ireto olona efa niaina tao anatin'le rafitra reto ampy dia zay zany zao teneniko roro mahatonga anahako n'izao tena hoe mijery tena mijery dia tsy hitako mihitsy zany hoe hoaiza zany zao le raha anao le tolona zany tsika dia hoe makaiza dia miabotira makaiza zany zao le izy mba tsy hiverenan'le ohatrany tamin'ny tsika efa samy faly zany tolo hoe samy faly tamin'ireny hoe tonga soa ny kapisaty hoe miala rajoelona fa nefa ny tany ambadika tany nisy schéma be dia be efa mise en place misy zavatra efa mise en place be dia be tany dia tsy gaga ihany tsika avy eo aty aoriana lasa ohatrany hoe nahilika fotsiny ohatr'izao le tanora satria tsy nanana plan tsikako zao ve tsika manana plan zay zany zao ny fanontaniako hoe ok rehefa réunir ny condition rehetrarehetra andeha hitola manana plan ve tsika salama tsy tafamaly commentaire RCR manova rafitra dia zay zao dia hoe d'accord amin'izay daholo indray ve zao ny tanora ohatra hoe ndao ary fa hilaza indray ary ny proposeny d'accord amin'izay daholo indray ve zao ny tanora satria hoe io ary fa hilaza efa mipropose hoe andeha hanova rafitra dia andao indray ary araka milaza dia ny aza ny tena teneniko reo fa le ataon'olona marionnette zany zao zay mihitsy zany zao mahazoso-tay anay io mahatonga anahako tena lasa hoe mijery dia tena tsy hitako tsony izay hijerevana izy hoe aiza le izy satria zany za zao mahita fa misy akoatran'ny rajoelina endry miandry tataka dia ny fahatsapako zao misy hery iray hafa fanotelony mifandrirotra amin'izy dia tsy haiko tena tsy haiko teneniko anareo tsy haiko ohatra ny ahoana zany zao ny tokony ny fandraisana ilay satria be dia be le zavatra misamofo amin'ilay izy kaloha fa lasa ty ambany be
raso aloha ka efa tsy sony teo aloha tsony koa zany ny fatapahan-jiro zany efa manamboatra sady tsy moramora le zay zao ohatra olana satria tena ankoatra hoe nitarikitsika hoe tena misy ny fatapahan-jiro sy ny fatapahan'ny rano tena mbola be dia be ny faritra miaina le izy hitarika an'izay nefa nareo tsy ny olona rehetrarehetra ny miaina le izy dia le olona tsy miaina le izy tsy andeha hitolona nampatonga le tolona nandresy tam'le teo manko tena nitovitovy daholo ny zavatra ny ainan'ny olona na manitra na mpanankarena niaraka hoe tsisy jiro tsisy rano dia tonga dia ohatrany hoe condition zany vonona teo daholo dia niakatra niara-niakatra le fahatezerana zao misy olona misy jiro dia misy sasany tsisy jiro dia ahoana fomba tsisy atokisana na iray fotsiny azy vao mahita volo maso dia mifaka ho aiza dia hiaraka amin'izy aloha sisa ka izay mihitsy ny angeky ny olana tena hitako amin'ilay izy satria zany za zao tena teneniko anareo zao maheno hoe na ny andaniny na ny ankilany ataoko hoe tamin'ireny tolo ireny zao zany zao teneniko anareo zao vao tonga saina satria ny zay manko tsika tamin'ireny tena nieritreritra hoe tsika naharesy an'le tolona nefa rehefa jerenareo amin'izay le zavatra mitranga amin'izao zavatra efa schéma be izy tsy possible hoe reny tolona hoe zavatra efa nomanin'olona efa ela tany le izy fa niandra le fotoana iny fotsiny ry zareo dia maheno amin'izay zany ianao hoe ay ty olo ty nampiasainy ihany ty olo ty mety nampiasainy ihany ty olo ty nampiasainy ihany dia mandinika amin'izay zany ianao hoe ianao hitolona indray zao dia iza indray ny ampiasainy izy hoe ianao zany mitratra hoe hitolona amin'ny fo madio fotsiny hoe taira hitolona amin'ny fo madio le olona miaraka mitolona aminao tsy fantatro hoe tena mitolona amin'ny fo madio sa fa misy avantage-ny quelque part azadiny fa rajoely manao manipulation be dia be iverenany amin'ny fitondrana ohatra ny olana dia zay zao teneniko anareo hitentsika hoe rajoely mbola manao manipulation miandro occasion izy miandro olona mikorotana izy dia hiditra amin'izy izy nefany ny olana etsy andaniny koa le fanavozana misy zavatra be dia be afaka kritikena dia ianao zany sady te hikritika an'ilay izy nefa matahotra ianao hoe ty sao dia occasion azahoany rajoely aina dia tsy hitanao zany hoe hiteny ianao raha miteny ianao mahazo aina ny atsy tsy hiteny ianao mahazo aina ny atsy dia aiza zany zao no tokony isy ianao tena tady anangana tsy tadidiko fa nisy lehilahy iny zao ny teny hoe nareo any amin'ny faritra ozy izy raha tsy eo an-tanà ozy izy nitarika tolona nareo any amin'ny faritra tsy mahavaky tolona moa samany lasa hoe mefara amin'izany zany zao le izy lasa zany zao ny faran'ilay izy dia zay le mampitahotra amin'ilay izy dia tsy hitako tsony tena tsoka reo fa tsy hitako tsony tena tsy hitako tsony hoe aiza zany zao tena te hitary te hiteny hoe tsy mety le zao nefany le hoararoton'ny olona avy aty ambadika izy koa zao ke aty aminay zao lasa milamina be ny jiro tsy ohatran'ny teo aloha mihitsy dia zany zao nareo milamina be dia nefa zay hitarika hoe andao tsika hitokona fa tapaka mbola tapaka ny jiro satria mbola misy faritra mbola tsisy jiro mihitsiny dia nareo nefa tsy tolona fa le tsisy jiro andreny no mitolona dia tsy fantatra tsony zany hoe ahoana zany ny atao le amin'izao tady ampisara-bazana malagasy lasana misy tady amony dikany zany misy olona hogadraina tsy nitovy tamin'ny teo ihany aloha ihany ve nefa vao firmo efa plombe mihitsy kapisady dia iza koa nanendra ny Mikael maninona tonga dia ka izay ny olana amin'ilay izy zao zany tsika raha mandinika nareo dia zao nareo vao mahita tsy haiko nareo raha mbola resy lahatra amin'izao hoe isika nitolatra n'izay no nahatonga le tolona vaky za zany zao tena teneniko nareo mijery le izy ny tolana rehefa jerenareo nisy fotoana ange tamin'ireny tolo ireny tena nanomboka ny vitsiny olona nanomboka efa ny vitsiny olona fa ohatrany hoe niandra ny tolona iny fotsiny dia zavatra efa nisy tany ambadika tany le hoe kapisady mety possible hoe tsy fantako fa mandinika le izy zao dia vao mandinika hoe tsy nataon'olona maromaro fitaovantsika dia raha hitolona indray tsika dia iza indray no hanao fitaovana tsika iza indray zany zao no hanararoatra ao ambadika le izy satria tsika mbola le entile hoe mahatanora fotsiny dia tanora ho avin'i Madagasikara ny fasantsika nefany olona efa dinosaure be sy dragon be tsy aitsoniko izy fangonoa mba misy fiovana ihany na vidim-bary mba efa latsaka ny olana misy le fiovana mety misy
fa misy partie tsy nisitraka tsy mbola nisitraka le fiovana mety hoe le mbola hoe 5 mois ve na 6 mois na tsy fantako a de tsy niaraka tonga le fiovana misy partie nahazo le fiovana misy tsy nahazo le fiovana olana daholo fotsiny no nisoloka miverina na tsirajoela de mitovy any tela masha lasa pandrory selula sa misy tela lasa Augustin folo lasa sasany asa moa de tsy de ahoana de hitolona ve zany sa ahoana zany satria terotsika fa hitolona ritsika adotsika fa hitolona de iovan'iza indray zany zao colonel Mikael iovan'iza indray amin'ny tolona amin'ny valon'ny tolona manaraka satria tsika fa tena manaiky mitsy andao hitolona fa le après tolona zany tsika tena mbola raha za manokana aloha tena tenako fa tsy manana tsy fantako hoe inona ny toy any vita raha hitolona tsika de inona ny vitan'ny tolona inona ny après an'le tolona zay zany zao manahirana ny saiko zay mahatonga ana tena tenako fa tena mijery zao tosaka aloha no de anambadika angamba aloha fa ohatran'le firenena tsy lamina mihitsy rehefa tena dinihana ny olana koa ianao mihevitra hoe tia information anananao tia sura nefany a misy zavatra be deabe any ambadiky ny zavatra iny aloha be deabe aty ambany aty aleo Jehova hiataontsika amin'izay fa fotoana ny azoko ambaranareo tena tia tena miteranareo fa raha ohatra hoe nisy olona tany hoe naheno hoe fizarana vola hono tamin'ny tolona tetsy a io desy io desy io tena tsy nahazo io tena tany Madagasikara fo nahita hoe tena tsy nahazo io fa sakafo teo ambany dizy eo sisy nareo a zany nandohan'le sakafo rideza composé kely iny zany hoe mbalaika nandohana azy na izy mamody mahely tsy manam-bola tsy haiko raha eny le mody tsy manam-bola fa io tena tsy nahazo io zay aloha de tena sako mitena nareo fa na nahazo fa tena le hitanareo hoe potipotin'le manao le panera ohatra le panera trano hoe tsy misy ana tsy misy ana de mahazo 5,000 kely etsy aroa mety hoe zay ny azony fa raha hoe de eo no avozana satria sahia miresaka mivantana am'ireo lehibe reo zao tsy mety nareo zay iresaka mivantana am'ireo nareo de ahoana sisy ny olona imagine hoe za tena tenko reo za tena Madagasikara tena nievite ny mpanao politika rehetrarehetra hoe zay mpanao politika ohatrany hoe anina rehetrarehetra tena nieviteko hoe tsy te azo hoe miaraka makasary amin'ny anana hita miaraka makasary amin'ny anana hiaraka makasary amin'ny anana satria le interprétation le olona misy zavatra hafa de tena nitsoka an'ireny olo reny mihitsy tsisy fiovana zany fa vidim-pianana jiro rano tapaka tsisy fiovana de nefa teo zao nisy olona nisy fiovana nahazo vary tsy azo atao vena mitambatra midina indray mandeha fotsiny aloha na fanaranareo ka inona le raison hidinana an-dalambe eo a seria taniko nareo ohatra izy zao hoe resaka jiro sy rano tapaka tsy ny olona rehetrarehetra nefa ny mahazo le jiro sy rano tapaka zany hoe le tsy haiko manazava nareo izy de aloha zany tsy haiko tsy hoe tsy miteny fa hoe lasa hoe ny azy zany zao ny olako lasa hoe sao de hoe parler pour ne rien dire zay zany zao ny olana de tsy hitako ihany fa za koa mbola andeha hanambady rehefa tena nandinika fa eto zany vao mandinika tena fa mandinika mezaka mitadidy le tolona de hoe ty zany izy deuxième vague na tolona de sûrement amin'izay tolona eo na amin'ny andany na amin'ny akilany mety misy resaka vola ndry zany eto hitolona mifondry manontolo any ambadika any mety misy resaka vola de ndry zany mbola tsy azo ndraiky mbola tsy azo ndraiky koa zany ndry fa ndry zany mamony tena be eo manao an'izao point de report ninona ndry zany haingo tsehatra be am'le aniny tsy hitanao zay amasivana ny tenanao le izy aloha de tsy mbola impaika hafahafa noho ny teo aloha le izy lasa exagéré be ka aloha le izy lasa exagéré be rehefa tena ny filoha amin'ny resaka trano sy ny akanjony ka filoana izy tsy ampafirana atao rehetra teo fa izy de mbola mavetsy reny aloha zany zao amiko mbola misy zavatra hafa afaka ikritikena mihoatra ny resaka trano raha zavatra hitako zany zao misy zavatra hafa mety hoe afaka mbola
plus grave ikritikena ny zareo fa tsy haiko ohatry ny ahoana amin'ny tena le izy manisika raha manohana ny RCR Lazara Zafiarso raha rafitra ny tanjony ka ny olana tsy izy rehetrarehetra tsy ny olona rehetrarehetra tsy afaka miray feo hoe hitanareo zao ohatra hoe ny partisan zao tsy maintsy efa zao ihany ny arahany ohatra hoe partisan ny team zao io tsy maintsy hoe team de hoe mifandray aloha ny team sy Lazara Zafiarso zay vao hiaraka amin'ny Lazara Zafiarso ny partisan ihany zao tsy maintsy hoe zao ny anay ny ananay de afaka miaraka ve nareo sy Lazara Zafiarso de zany hoe enao ve efa nisao isy andoro zany ny mitady ananakana etsika ry zareo tsy haiko hitanareo ny olana de zao tena teneniko ny olana be de be le information miainga de tena na ny andaniny na ny akilany tena zay teneniko anareo zany zao ny zavatra hitako de tsy hitanao tsony hoe iza ny marina ny yako moa zao lasa enjana be anatin'ny fanaovana texte sy ny sary sy ny rehetrarehetra tsy hitanao tsony hoe aiza zany zao ny anasivana lasa discernementanao zany zao lasa marary an-doha mihitsy anao mandinika hoe marina fa nisy plan tany ambadika tany fa raha tsy ny genzeda nanokatra ny tolona tsy nisy zavatra natomboka teo ka tsy azo atao ambany zavatra zareo le tolona ny vila tsisy miteny mihitsy manao ambany zavatra ny genzeda fa le tsika mieritreritra hoe itsika na tonga le tolona raha ohatra ka hoe tsika na tonga le tolona tokony hoe ananantsika contrôle 100% le tolona nefa tsika zao tsy manana contrôle le izy sa manana contrôle ve tsika tamin'ireny am'le ma improvisation le izy zany de miainga fotsiny le izy hoe zao ny atao zao fa tsy nanana contrôle mihitsiny tsy haiko aloha nareo maty antoka be le mafana mino fanambarany colonel Patrick tsy teneniko anareo ny problème ko amin'ny colonel Patrick de zao raha ohatra misy zavatra anaky folo marina ny zavatra anaky folo teneniny ny zavatra anaky tsy haiko hoe anaky efatra am'ireo tsy haiko hoe exagéré ve sa tsy fa ohatra miteny izy zao hoe ananatsika proof zany afaka entiny amin'ny 13 mai anaty gony de vita an'izay fotsiny le izy tsisy hoe inona ananatsika proof zao tena fatako mihitsy ananatsika proof ny zao de miandry daholo fotsiny tsika miandry an'le proof le izy zay zany zao ny tena olako am'le izy de na de marina misy hoe zavatra marina zavatra teniny fa tsy resy lahatra am'le izy tsy hitako hoe tsy ampy zany le de nefa za tena sura misy zavatra marina zavatra teneniny fa tsy haiko hoe izy ve tsy mahay miteny sa eti-pobe loatra izy de tsy haiko ny tabe koa raha tavaverina zay de efa niteny latiny hoe tandremo mamono biby tsy mahafaty ny olana nefa de zao ny zavatra possible mety misy ao aorianao araka fahitako azy zany hoe tararo mandroso ny tolona de angataka am'izay zany zao hoe mangataka fiaraha-mitantana anao le gouvernement de consensus moa sa inona le ohatran'ny taloha reny de tsy maintsy asina olony ravalo olony olony rajoela olony fanavozana olony zao vita am'izay koa zay koa vao maiky zay koa vao maiky alosa zany hoe ihany fa mba fantatrao fa hoe lasesa ny vola be tokony anampiana ampon'ny trabona de eo indrindra tsika zao raha moko zao mbola tsy vita fa miandry facture farany amin'ny sanifera hoe mahatonga anahako mbola any foana alohako zany zao fa tena tsy haiko ary antany an'izany mihitsiny mitady olona andraikitra ny RCR anisan'ny ilaina amin'izao fanavaozana zao le raha misy olona afaka mandray andraikitra ka manana influence tolona le izy rehefa lasa te ambany aty raha ny ala nationalité malagasy raha zola tsy afaka miverina io izy sauf ka raha ohatra manana raha mbola manana mizy ao amin'ny fitondrana izy mbola vitana manova ny lalànao fa ny olana fotsiny hoe anana an'izay hoe izy récupérer le tolona satria tsy nisy mpitarika mazava dès le départ oui ka le dès le départ koa zany mila tadiditsika le contexte mbola atao anatina fatahorana daholo zany de mbola samy
samy mbola ny afony, mbola tsisy tena hoe niseho tare zany e. De avy eo rehefa vita le tolona de tsy fantatra zay mahatonga tsy fantatra intsony hoe mipotra vaizy ty olo ty de iza vaizy ty de taiza vaizy ty olo ty satria tsy fantatra le tena atao ambadiky le izy. Za aloha tena kororo fa za anisany niresaka tam'le soi-disant tam'izany fotoana zany hoe leader ny Gen Z tam'izany fotoana zany. Tsy haiko moa zareo zao hoe aiza zao. Ery zo aloha tsy tao anatin'le izy fa nisy anaky enina tonga mba zareo na ohatr'izany. Fa ery zo avy eo le niala de le nandeha ohatry hoe nakaty andafy izy ngamba sa tsy fantako naninona moa iny. Malahelo no azoko atao firenena. Sa andao anambady daholo za mahita fa ty sy teny ty mihitsy ny tena mahatokana. Ny azany zao ny olako de zao imaginareo hoe tsika zany miteny hoe sy teny. Sy teny, daya, fanirosoa, okay. Reo zany problématika ho an'ny olona. Fa imagineo hoe misy olona hafa mbola hafa mihitsy fa tsy reo. De reo zany ohatra hoe tery fa andao atozy hoe neutraliser reo an'reo. De nefa mety misy hery hafa ndray de isaka mihetsika zany tsika de hiteny foana hoe leo mafia ke aloha aty ambany be aty akivony tenako fa tsy misy atenana intsony. Tsy haiko mbola misy atenana le izy fa tsy haiko fotsiny hoe roviana le izy. Tsy haiko roviana le tena za io zao tena raha tanirao na fahitako anazy tena tsy hitako tsony hoe aiza nanasiana ny tenako zao. Satria mahita zavatra be debe etsy amin'ny party anankiray etsy oui. Oui. Misy zavatra be debe afaka kritikena. Etsy amin'ny ilana ndray nefa miandry fotsiny ndray kory zareo Jerareo nareo fa misy zavatra kely miteny zavatra kely fotsiny nareo de tonga de alain'ny Rajoelina iny zavatra iny ho ataony eny amin'ny page sy ohatr'izany. Bravo le nametraka mantany tam'le vola be aiza daholo vola azo andry tsy malala tanana hafa daholo ny asa teto hatramin'izay mihitsiny. Ry BNGR zany tsy fantako hoe inona le natony tsy haiko hoe aiza manara-maso an'le izy tena fa teneniko anareo aloha fa za mbola tena tafiditra be tao anatin'le fikarakarana ireny tena tsy nijery izay nataony olona satria ninary tena tsy tafavoaka fa tena hoe tena sepitra. Ny sarotra amin'izao ny miaramila ny zareo mafy ny mahazo malagasy ty tena io tsika zao itola de hitendry hoe miantso ny tafika hiaraka amin'ny vahoaka malagasy. Atao olona vaovao mihitsy tsisy olona vaovao za zao vao tena resy lahatra fa tsy misy olona vaovao zany ao Madagasikara. Za zany zao vao mandinika zany tsisy olona vaovao. Le olona eritreretina reo vaovao io kaka izy ty efa mifangarongaro tany amin'ny anatany fa zao izy vao kaloha tsy hitako tena lasa be deabe loatra le miteny hoe Gen Z ery zay koa tsy hita mihitsy tamin'ny tolona farambilamy mavomvoaka zay fa le gré fa aleo hiandry fifidianana fa tena makaleo ny olana zao miandry zao hoe le fifidianana efa mba misy hoe sombinsombiny hitahitana fifidianana ve zao sa aiza zany zao. Tsy haiko hoe aiza zany zao ny fanomanana fifidianana. Za zao kosa aloha teneniko anareo ity fotoanan'ny transition ty amiko no fotoana anankiray idemaskena an'ireo olona tena tsy tokony hitondra firenena. Zany hoe zareo zany mety tsy conscient fa miditra ao anatin'le fitondrana izy de nefa izy ihany mampiseho ny tenanao hoe zay reto tsy zao ny tena izy aminay. Raha fifidianana ny vahaolana de jerena izay lany hitako maro matahotra le gagazo koa hoe ka le fifidianana vahaolana fa le olona hikarakara le fifidianana. Ahoana moa zany ny hikarakarana fifidianana madio amin'izao? Fa fifidianana mihitsy aloha vahaolana e. Fa ahoana ny fomba hikarakarana fifidianana amin'izao? Soit reo olona ao amin'ny fitondran'ireo raha honnête izy de mikarakara fifidianana izy fa tsy mahazo misy mirotsaka zay rehetrarehetra efa nitondra tao efa zay moa ny fanarahana tam'le vao nanomboka fitondrana io.
fa tsy hoe sady ianao ny goal ny ianao ny arbitre ny ianao no mpitsoka sifflet mandeha aingana be koa le commentaire tena isika ihany manimbatsika akaloha rehefa vita ny safidy vao hita tena hita ny vokany fiainana zany rehefa tsy accepté de rehefa tena mila mivondrona tao tena ho saro-piaro amin'ny firenena nefa ny zava-dehibe rehefa tsy mandray anjara amin'ny firenena tao de ka ny olona zao le mampivondrona tanora ngiky zao lasa sarotra be satria tsy fantatra tsony mihitsy ny hoe izy ny mivondrona no inona misy zao mivondrona tena mifony hoe hiady amin'ny firenena misy mivondrona satria nisy olana tary amin'ny anina tsy nifankahazo tary amin'ny anina zay mahatonga na mandinika mihitsy hoe amin'ny tolona manaraka eo angamba mba mila mandray vola ambisena de hoe raha hetsy fotsiny ary rasolova mandeha angena be tsisy olona voazantsony aloha marina anao mbola mijery hoe iza no iza mifamikorotana ambony ambany ny olona zay hitany de ataony ka zay mihitsy mitenitsika mila olom-baovao de iza le olom-baovao za tero ana ataovy zay tsy iza velako manao firaisana daholo fa tsy efa manambady za zao tsy zay zao ny projetko tsy fantako hoe iza le olona vaovao fa ohatra mbola sarotra lalana le fa lisy mifofana isaka mihetsika koa aloha de ny olana mihitsy imagine hoe tena misy le izy satria i colonel Michael milaza misy mifofana eny colonel Patrick misy laza misy mifofana eny imagine hoe misy olona tena i-exécuté an'le izy de tsika zany mitratra hoe blague le izy de nefa mety hoe blague koa le izy mety hoe bluff koa le izy tsika mitratra bluff le izy le action efa mipasy tsy zaka ny saiko le izy fa aleoko mivarotra moto tena mety ridesa adalako nga io miverina mitra vaza antitro manaova zao any mba tena 20 € ve kela tsy kely be me cadeau ka mba mandraiko mba mandray fa tole ipiraka sazelazana fa hoe andray vola taty zay mba ho zako tompo mba atao vitako atao amin'ny compte koa zany vola ny raisiko zany fa tsy akasanao raha mbola miady be ato aloha miaina anaty ala miketrika ny sisa mety mijaly ety tosy sy te-ambotaka ety zaka tsony aloha marina mifindra ny tosy any daholo rangaha zay ny hitako vahaolana de zay tena hoe mahazaka fiainana any mandritra ny herintaona no asaina mitondra satria tena hoe rehefa any ianao tena tsapanao mihitsy le fahorian'ny vahoaka rehefa ny tosy ianao nasahany ihany sisa le izy fa vizaka zany tena haiko loatra za zany zao tena raha antanenareo hoe ahoana ny fahitako azy tena tsy hitako tsony tsy fantako tsony itolona ianao tsy fantatra hoe mitolona makaiza le izy tsy itolona ianao ohatrany hoe mangasitraka an'le izy itolona koa ianao le zavatra 6 mois zay ny lasa tsy itolona koa ianao ao anatin'ny 6 mois be dia be ny zavatra kritikena de aloha mikotrana aloha ny atao zany tsy de mety amiko ty président mitety faritra sy tany lava ty ka de raha tsy mitety indray izy nefa de olana tsy hitako nge le armel tazana matetika RDS isa ina moa ny tena ataony zareo armel aloha zao hoe CT i Daya zany zao ny olana zany zao de Daya zany zao tsy hay mihitsy hoe inona ny place reo tsy fantatra mihitsy hoe inona izy de imagine hoe ndao tsy hoe analany Daya mialy Ravato miova Daya mialy Daya miova Daya taon'olona marionnette eto fotsiny tsatsika ve mbola tanora loatra ny hitako mety sanjy toto hoe miaraka manao sefy pokotany daholo moa aloha
Aleo mitola dia apetraka ny datin'ny fifidianana alana any reo dia soloana an'iza ry diky sasy soloana an'iza mba mitenenareo iza zany so ohatra ny hitanareo olona anoloanan'ireo zasa saora taninareo raikitra ny fifidianana dia iza ny tohanako tena tsy fantako hoe laza ve tsy fantako satria tsy fantako izy laza ny tena izy amin'ny laza iza koa le candidat malazalaza taloha reny i Andry Robel tsy fantako koa tsy hainao tsony le izy tena tsy hainao tsony sy aloha zao mody faniny falalan'ny atambanivohitra aloha za koa tena ankarana mijery aso tena mijery aso tena misambadidaka be le izy tena misy olona tena mandefa message ana tena ankarana na ny efa tsy amin'ny ilany samy mandefa message ana zao mba anano kely ty mba teneno kely fa zao zany za lasa mandinika hoe za koa ny ataon'ireto saribakolo eto fa inona ny tena marina amin'ity dia aloha zany sady lasa mpanao gazety ny FBI no tsy haiko dia aloko dia tsy miteny aloha fa jereko fotsiny mafy any fa lasa sete ahoana tapoko ngamba tsy sete Armel za fa tsy sete tsony za mahita hoe diso rafitra ny ambolo ankolana ke mety hoe raha nanaraka le fangatahana izay fananaovana fanambarana tena tokotanina mibotsy roatra io sotra izao na ireo mafiaroazana no tarodositra zao lasa mifofona eny isaka izay matsiaro ny kakeny ka ny olana mihitsika zany tena tsy mahalala le enjeu an'le politika za io tena tenaro za tena eto vao tena mandinika tena kely blitiny kely tena hoe kely blitiny kely hoe manana teoria zany ianao hoe tokony hoe zao dia ianao mitratra hoe le olona koa tokony anao an'izay dia atenaina dia fa zay tokony nanadio kianja dia miroso amin'ny fifidianana madio izay tokony ho izy fa tsy lozana aminao torista dia miara-miasa akaiky amin'ny ekipa fosa ka ahoana le manadio kianja ahoana ny atao amin'izany satria ao anatin'ilay izy io zao tsy maintsy hoe asiana kely an'ry asiana kely an'ity parti politika ity tsy maintsy mody asiana an'ry fa raha vao tsisy an'ity dia mikorotana ity dia raha tia prime ministre ity ny alaina dia mikorotana ny atsy raha tia an'ity tsy ekeny dada raha tia an'ity tsy ekery zao raha tia an'ity tsy ekery zao se eo nama dia titavany gasy ahongana foana ory avamanana mety hoe tsy dia tena hoe anongana angamba le hoe projet fa hoe le hoe anatsara amiko zany zao ny position mety raha za zao mandinika ohatra hoe misy match mandeha io zany dia mivoaka ny baolina dia averinao ampidirina ny baolina isaky mivoaka ny baolina dia ampidirina ny baolina fa tsy hoe ravana le match satria ravana le match dia mety hoe ny match manaraka hoe mitovy an'izay ihany dia manao match kely 15 minutes zany dia miova foana ny ekipa tena tsy nanana programa hoe asa saina zavatra be ohatr'izany mihitsy tamin'ny fiainako fa zany rehetra hoe vita zao iny tolona iny dia mba hitsotsotra kely amin'izay zany mba hoe anona tena mitovy mihitsy tena hoe vaka ny saina zany hita hoe fotoana izay omena mpovoarany fokotany loatra izy am-piaina besoa amintsika voaka ny fokotany dia rehefa raikitra ny fifidianana zay ny tena zavatra ilaina mihitsy zay hoe manomboka ary amin'ny fokotany ary fa zany hoe ahoana moa zany ny anekena hoe tonga dia miaraka manao président fokotany any daholo tsika za any Ambalamanasy za efa mireserva any Ambalamanasy na any Morarano na any Toamasina na any
Colonel Mikael efa saika andravana institution rehetra fa noke ndain'ny USNS ny sady de tsy maintsy ny emitra izy fa ravoravo de tsy zay koa ny olana anankiray za tena d'accord zany hoe andeha andravana zao nefa imagine hoe andravan'ireo ianao de ahoana ozy izy ny olona any amin'ny faritra ny fidin'ny député any satria ohatry ny tsy de mahita olana any amin'ny faritra amin'ny tena le izy ako tsy haiko tsy d'accord amin'izay very zareo sa hoe de ahoana de rehefa zay koa manko ny zavatra misy de mivoaka le mitovy miverina tamin'ile point tany amin'ny voalohany ihany zany tsika le hoe tsy mivoaka ny constitution le zavatra efa nitandremana be tamin'ny voalohany tsy maintsy atao zao fa vao tsy manaraka constitution de very ny fanampiana zao de raha misy zay de hiverina amin'izay zany zao tsika ohatra tsy haiko e aleo ifantoka amin'ity efanitolomantelo de manaraka hita mifantoka ihany fa le ianao te hiteny be nefa tsy hitanao hoe ahoana fomba itenana an'izy ny tevitra amin'izao toetra raha zao avelo ao any velika izay efa vonona tomboko taverenao hatramin'ny voalohany mihitsy aloha le ty lève ty fa efa niteneniko teo ny tao am-poko sy ny fanahiko rehetrarehetra de samy manaiky diso fanantenana tamin'ilay tolona fa tsy maty sofa tsy maty de raha naratra ndray mba sete kely zao ndray omena plasy amin'ny faravozany tsy le like tehirizo any tsy atakaliko ny fiadarako tena teneniko anareo zany nareo le mpamoriporina hoe anao ministra aminao de imezaka fotsiny aleoko mandray 12 € de l'heure ty tena teneniko zany aleoko mandray le kely karama kely 11 € de l'heure sy any reny de mandeha bisikilety ianao miasa de miainaina kely amin'ny découvert eny ianao fa ianao matory amin'ny alina tsisy arakaraka mihitsy satria ny olona imagineo nareo ve zao nahita be dia be ny olona manam-pahaizana tena hoe manam-pahaizana tsisy ohatran'izany gasy vao miditra ao anatina fitondrana mivoaka ohatra lasa olona ohatra lasa olona ry Paul Rabary reny zao naraka considération be ohatran'ny hoe olona manam-pahaizana be vao niditra fitondrana mivoaka to de lasa saro-bakoly be misy ministra anankiray zao hoe manam-pahaizana be zao kay varotra bomboana firmilao indray de zao indray de hoe aloha zany tsy haiko hoe tsy mendrika tsy le fitondrana zany tsy natoan'ny olona manam-pahaizana ihany ve zany finalmosa hoe ahoana le aty amin'ny faritra hatramin'ny Didambe Sandra aleo miverina toy izay anaova ireo tsolamboto ireo tantely afa-drakotra ny firenena aiza zany faritra zany iza moa le dahiasa ireo karaha mbola zana famafayko fa le dahiasa karaha namanany anisany ampinga sy fitaovana na piesika sy na tanteraka ireny tolona tsy amponizaka ny faritra ireny tsy tonga ho azy ny tolona 2025 iny tsy haiko aloha za anisany mbola taloha be tamin'izany de efa naheno an'izany daia zany de za eritreritra hoe ty daia ty zany olona efa lehibe kay olona mbola vao 30 taona de zany hoe olona io ve zany efa nanana pouvoir be ohatran'izany hatramin'izay zay zany zao tena hoe mavarinana amin'izany resaka daia zany hoe inona zany olona io de efa maninona izy zany ataontsika hoe raha manana ataontsika hoe raha izy manana ny contrôle rehetrarehetra de asonage inona zany zavatra ananany mahatonga an'izay mahatonga hoe raha manaiky zany colonel de satria izy manana inona zany mahatonga anazy hoe be pouvoir be ohatran'izany manam-bola be ve zany izy de amin'ireo vola be an'ireo ve zany ataontsika hoe vola maloto be an'ireo zany ohatra raha zay le izy hoe mpanao trafika zao de tsy misy olona mahatratra azy mihitsy ve tsisy olona afaka izy aloha efa le hoe tany eponja sy ohatr'izany zao ki tena mezara latina sy Pierre Blesseur Sandra zay le mahatonga anazy tsy manahirana anazy tsy hitako mihitsy zay teny tsy miteny mihitsy zany tena hoe mijery fotsiny aloha fa naovan'ny olona disorika
jet privé. Dia mana jet privé izy dia izany ve mahatonga anazy hoe toteny be atahorana sotra izany? Ka efa hoe manam-bola. Ka raha hoe manam-bola izy ka hoe ilay nahazony vola zavatra maloto dia mety misy fomba afaka tratrarana anazy, hikoinsy anazy izany. Ndao aloha karakaraina ilay mariage fa raha eo mihitsy izao ke ny tena olana. Ianao mba hoe andeha hikarakara mariage amin'izay dia tsy mety milama mihitsy ilay firenena dia tsy haiko hoe roviana ihany izany, izao ny roviana ihany. Mangataka hira afaka mangataka ve iny lalan'iny misy fa tsy ilay apitapitao amin'ny havako any manao vahoaka. Zaho aloha dia higrevy izany intsony rehefa niala fotsiny Rajoelina dia izay ka izy niala fa izy nefa fantatsika ihany ilay zavatra niandry tao hoe miala izy dia izy miala fa ny empirany mbola eo. Efa niomakomana tamin'izay atsika sady izy izao any amin'ny misy anazy any mety any amin'ny nosy keliny any izy dia mandefa an'izao fotsiny izao indray ananiny. Ity indray ny direktiva antsika. Zaho tsy manana eritreritra izay hitondra firenena intsony tsy rarahako intsony fa dia izay amotehana ny sisany ataoko. Mety izay nge izany izao ny zavatra ataony aby izao satria mety efa be ihany ny azony dia hoe izy tsy tena hoe te hiditra eo indray. Dia mety hoe manao ohatra ny baikobaikoana fotsiny ity atao, ity izao, ity indray ananiny. Ny hevitro mba ahitana ilay olona madio sy marina dia tsika tanora ihany manome lista amin'ny mpampianatra sy mpanabe hitantsika tany am-pianarana hoe tena mendrika. Izaho zao raha hoe mpampianatra anay tany amin'ny anina ka alio izany mpampianatra mendrika fa madio ve izy politiquement correct ve izy? Satria ny olana sady mpanao politika ilay izy no mpampianatra. Tsy afaka hoe mpampianatra fotsiny. Izay fa hanao siesy tamin'izay aho. Aza mandainga ny realita misy amin'izao dia ny faritra tsy maintsy asaina amin'ny mikimaky politika fa ny finjaram-pahalefanana izy no mampiasa. Izay aloha tena hitako any amin'ny faritra izao dia izay mahasarotra ilay satria samy manana ilay zavatra tiany hitolomana izao. Samy manana zavatra tiany hitolomana izany izao ny olona dia tsy mitovy ilay zavatra hitolomana. Aloha mentalité existe fa tsy hitako intsony. Andao ampiany zareo any amin'ny faritra amin'ireo zavatra takin'ireo araiky ngamo hoe tsy hanampy fa iza ny hanampy ahoana dia ahoana hitarika ilay izy hitarika ilay izy ody indray iza tokoa moa izany zao ny hitarika atolona. Za sena miverina mitaritarika bidon irery ary babako efa misakafo izao ry liliko efa misakafo izao. Izy ve ireny hoe hitarika bidon intsony? Tsika rery izany izao eto izao no dia tsy hitako fa ilay professeur be dia be nahita solution ireny ve modiana tsy velona sa lasa tena tsy haiko aiza daholo ireny izao. Leo koa ngamba ny olona mety fa samy leo daholo io. Izany tena koa mbola reraka be mihitsy any tsy moramora ireny nanao ale retour an'iny Ankatso an'iny herinandro ale retour amin'iny. Ka aloha ny azo ny tena mampalahelo raha fanapozinana fahatanora maro nangina teraka mahantra an'ireny ny fonosana mba. Za koa teneniko anareo zao mahita hoe misy zavatra plus que mihoatra ny zavatra nieritreretintsika ny fanapozinana iny mahatonga ilay izy taraiky be zao. Hoe hatramin'izao ilay izy
mbola tsy vita. Izany hoe misy olona mety hoe ao anatin'ny fitondrana ve izy sa tsy fantako a manataraiky an'le izy. Satria mety misy olona tena ambony be impliqué am'le izy. Izany hoe tsy ka fotsiny le ohatran'ny simpliste kely nazavainantsika izy. Izany hoe misy zavatra tena misy olona impliqué be dia be mihitsy am'le izy ny fahitako anazy zao. Modiky. Zay isako mody dia ohatran'ny misy cyclone tapaka izany koa. Atsoika tena dia miaraka indray tsy lay alika. Ahoana reto influenceur tsy miraharaha retsony kosa efa tsy haiko tsy afaka miteny amin'ny plasin'ny influenceur mihitsy fa ny azoko tenenanareo fotsiny no mahavariana anahy fotsiny amin'izao dia fa maninona izany tsika no tsy misy afaka manana hoe ny aviany manokana izany fa tsy maintsy hoe miandro hoe miteny ry influenceur. Dia misy olona teneniko anareo tsy manana avis propre anazy izany fa influenceur ohatra miteny zao hoe zao no fantako, zao no positionako. Dia misy olona tsy manana position inona fa miandrana hiteny izy zay vao hoe izay zany no tokony izy, izay zany no tokony arahana. Dia tamin'ireny tolo ireny tadidinareo tsara fa tsy niteny ry zareo bedy, niteny ry zareo bedy. Ka tsy haiko tsy haiko aloha e. Alors ry zareo mba hanao pub any aloha. Tsy afaka miteny amin'ny plasy nefa ny azo ny fantako hoe za zao ny tsy haiko mihitsy hoe izany inona. Eto amin'ny capitale kosa no mitondra ny baolina rehefa milamina eto dia milamina ihany satria misy olona be any zareo koa ankehitriny sady olona nianatra e. Tsy letiny. Dia iza ny tenanareo hoe olona nianatra hoe eto amin'ny capitale daholo ny olona nianatra. Izany ny hevitra reo izany kosa aloha tena mampatonga ilay izy hoe eto amin'ny capitale no midéclenché any satria mety hoe eto ohatran'ny hoe centre eto daholo fa ny tolona rehetrarehetra tena ny tolona rehetrarehetra voatsy nanony tany amin'ny faritra dia tsisy ninona tsisy tohany. Za koa mahita fa diso fanantenana ihany ilay influenceur fa tsy afa sady imagine hoe hiteny izany mba alay ohatra hoe alantsika ohatra hiteny mba alay. Ina izany no teneny dia ahoana ny valitenin'ny olona. Tsy hiteny izy dia hoe nandray vola. Hiteny izy dia hiteny ireny olona lesalesaky mijanona influenceur ihany a. Tsy haiko fa reny koa problème tedavina tianao influenceur. Asana misotro tangena izay hitondra sy mitondra amin'izay hita izay ngaza ny tangena izany mandaitra intsony izao. Ohatran'ny tsy mandaitra intsony izao hono izany. Sa tena misy azary. Raha ohatran'ny daholo ihany ireny influenceur. Aza mba mpitovitovy vola mihitsy tena izay zavatra toksika be mihitsy. Samy manana ny fomba fahitany azy fa tsy voatery hoe pensée unique daholo izany ilay miainga eo. Ka eto aneky migadra vao miteny na zao na taloha efa manomboka indray izy zao. Dia tsy haiko aloha hoe migadra ve ilay miteny zao aloha. Za zao mbola miandry ny valin'ilay enquête ry zareo voatazona hoe inona ilay antony nanaovana enquête ry zareo. Raha ohatra ka hoe tsisy antony dia ry fanavozana ihany izany manisy ny faravantsy kelikely. Raha misy antony inona ilay antony. Izany zao tena mahalina hoe inona ilay antony. Satria ilay tolona nasaina navelan'ny tolona zareo tsisy arakaraka, tsisy ninona. Dia izany hoe par rapport an'iny tolona iny ve ny enquête tenan zareo sa par rapport amin'inona. Izay arosia stafa. Samy makafaka sy mandinika ny fiainana. Fa ny fiainam-pirenena sy ny fiainanareo zao no mitovy sady samy tsy hitanareo izay hanaovana anazy. Drity ve tsy miasa. Za ve mandray vola fotsiny ahako dia tena koa kay za tato ato manjamanja izany mihitsy ka ahoana. Aloha andrasana kely roa taona dia miady masomana tena mba hifidy sy aro mitsafidy. Tena edivana ankoatra ny fifidianana dia hoe tsy mahazo mirotsaka. Izay mikarakara fifidianana
fa tsy sady karakara fidiarana sady anao sujet d'examen anao no sady anao sujet d'examen anao no anao ina moa izy ty anao ny examen ina ny antony sarovandre vidéo mambafana iso tahaka ny rovandriana latina satria tsy ampy ny information ananako mahita anao zao zavatra tenenin'olona zao ohatra hoe nisy an'izao ony nataony an'izao ony de manontany izany ohatra izy miporofony ity zavatra ity tsy ampy izany ny zavatra tao am-pelantanako e de za tsy te hiteny fotsiny hoe miteny satria manaraka an'ilay tenenin'ny olona fotsiny za zao mahafantatra hoe malaza be zany resaka zany hoe daya manao an'izao trafikana volamena zao zara za tenenareo zao tsy manana porofony zany a zao de zao fa efa naheno an'izany a efa naheno zavatra be dia be an'izany a taloha hoe hony ty a mba tsy tenenareo hoe zany mitena zany fa tenenako hoe tsy manana porofony zany fa hoe efa mbola taloha zany de efa nalaza hoe manafatra tomobile vany izy a de mampiditra tomobile eto Madagasikara de vidin'ny fonctionnaire ny tomobilany a de hoe manao trafikana rongony malaza be hono trafikana volamena malaza be hono zany a fa raha antaninareo eto zao hoe misy facture ve na misy any tsy manana an'izany a de zay tsy asahako mi-avancer an'ilay satria tsy manana an'izany a de lasa tsy crédible ako avy eo a lasa tsy crédible avy eo rehefa iteny zavatra satria tsy ampy le zavatra tao am-pelantanako itolo ireny vidéo ny lasainy ireny no averindry ohatra ny nataondry tamin'ny lalatina vidéo lasainy ahoana lasa aloha ireny vidéo ny lasainy ireny no averindry ohatra ny nataondry ay ve le feo any no averiko ta satria tsy mahatonga ana efa nazavaiko reo tandreo tany ny olana mahatonga ana am'izao mahatonga ana ako tsy miteny inona tsy mireagir inona mihitsy a satria tsy tiako avantage jeu am'le izy a le olona tsy amin'ny ilany satria iza no ipartage an'izany voalohany iza no anao vidéo arena zany zao a de bloqué anankiray zany zao a misy aloha mpanohatra rajoelina de misy koa le olona miandry tataka an'le izy de tsy te ame an'izay faveur zay mihitsy ako de aleoko aloha mijery zao tsy hitako mihitsy ny anasiva ny tenako fa mijery zao marina ny anaovany tsara aloha crédible tsara vao manana porofo oui satria teneniko reo maheno zao ohatra hoe zavatra tenen'ny olona hoe ifanirsony a nahazo trano tary a nahazo an'izao tary de anontaniko le hoe ampiseho hoe zany trano misoratra amin'arana tsy fantako na an'izany tsy manome anahy le olona de ahoana moa tonga de ahafahako hoe miappui an'izany zavatra izany de avy eo rehefa misy anerenana hiteny zavatra amin'izay a tsy nohon'ny olona intsony satria ohatrany hoe miteny ohatr'izao fotsiny ako fa tsy manana ina moa izy ty tsy manana iapuana an'le izy ako de zay mahatonga ana ako hoe lasa ohatrany hoe mijery zaniko zay zany ny ataoko zao fa raha misy moa nefany satria ny olana zao a ny zavatra rehetrarehetra hitako teneniko anareo ny base ny zavatra rehetrarehetra hitako zao a de message anonyme an'olona mandefa amin'ny anina manao an'izao capturana message anonyme foana zany zao a ny base ny preuve rehetrarehetra hitako amin'izao de soa zany le olona mamoaka le izy a tsy tena mametsy meko tsy meko de tsy hainao koa le olona mamoaka le izy hoe inona le motivation an'le olona mamoaka le izy so de hoe ianao ampiasainy zara le izy fotsiny a de avy eo ianao ny amidika izy am'le izy a fa izy kay zavatra hafa ny objectifany am'le izy de zay fa anao sisy tam'izay afa amin'ny mavadimbazahanay moa zany de anao sisy zay rehefa ohatr'izao le colonel pendant 5 mois au pouvoir de manana 150 millions d'arara omena olona fotsiny avy amin'izy faty tsy manana olona zay na vendry aiza zao zany zavatra zany mba meo anao hoe zany raha ohatra tena manana an'izany nareo mba meo anao hoe ny porofony zany fa za tsy ampidirina reo kizo mihitsy hoe hitena an'izany fotsiny nareo de hiteny koa hoe
nahazo an'izao hono ny anina. Dia lasa ohatran'ny hoe amporosihan'ny olona fotsiny izany zao hoe teneno izao dia miteny koa. Karaha tsy sisany sao tsy hitako intsony aty hoe za zao anisany nanaovana ny Ravalo fa tadidiko ity teniko ity na mbola saza vonoina aza ny fidinareo atao fa hoe dia ho botony karana foana. Ravalo mana ihany no bête noire an'ireo karan'ireo rehefa takareo izay. Dia mbola ravalo manana indray koa izany izao. Ravalo manana kosa ve tsy efa tokony makaina e? Za zany tena d'accord mihitsy ravalo manana tena nisy fahaizany mety hoe nitondra fa tsy haiko, hitako ohatran'ny lasa mivezivezy foana fotsiny izany ilay izy hoe miala dia miditra dia miala dia miditra. Miala ihany dia miditra indray ihany, miala indray ihany dia miditra indray ihany dia miala indray ihany dia miditra. Sa babay daholo e. Siesta kely amin'izay aloha.